Tonga soa indray tanatin'izao fampahalalam-baovao ny fahitalavitry matv zao tompoko lay sy tompoko vavy manatitra ny araba ary manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany ao anatin'ny tontolon'ny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ary mahakasika indrindra ny fifidianana herinandro taoriana ny fanantanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany dia nananteraka fanambarana savaranonandro ny vovonina mpanaramaso ny fifidianana socle na suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections izay vatsiny vondrona européenne vola fotoana iray izay nafany ity vovonana ity nilaza ireo lesoka hita sy nandroso ny sosikevitra ihany koa manoloana an'izay zavanitranga izay nanambara ny vokatry ny fanaraha-maso izay nataony teo anivon'ny distrika miisa 17 ny vovonana socle na suivi et observation citoyenne pour la limpidité des élections ny tolakandro teo tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton. Nisy ireo lesika samihafa hita raha ny voalaza raha tsy laza fa tsy ny fahataran'ny fitsinjarana ny kara-pifidianana sy ny fahataran'ny fanefanany tampi-karaman'ny sefokotany. Tsy tambo isaina ireo olom-pirenena tsy voasoratra anarana tao anaty lisy-pifidianana izay nahatratra 3,704 ka ny taotolo-iarana no tena betsaka indrindra. Amin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'mpilaminana ny fifidianana ary nisy raha teo ny voamera iraisan'ny ministera ny sahana izany. Nisy ihany ny tranga fanafiana sy fampiasana herisetra ny tranga tany Benenitra, Manja, Tsaratanàna ary Iakora raha ny voalaza. Notsindrin'ny vovonana socle ihany koa fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fitaterana ny voka-pifidianana. Nisy ireo mameno sy manao sininy firaketana antsoratra eny anivon'ny SRNV, ny fanokafana tsy nazahoana alalana ireo valopy ataon'ny tompona andraikitra amin'ny fananterana ny vokatra mialohan'ny andraisan'ny SRNV izany. Hita nefa fananana finiavana ampangarahara ny asa ny SRNV raha ny faminamariana izay noetin'ny socle, fananany sarotra kosa nefa ny fanaraha-maso ny vokatra avoakan'ny senit izay tokony avoaka isaky ny biro-pifidianana. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia nisy ny sosikevitra samihafa avy amin'ny vovonana socle. Fanamafisana ny fanofanana ny mpikiambana ao amin'ny biro-pifidianana sy ny mpikiambana ao amin'ny SRNV, indrindra amin'ny fikirakirana ny PV sy ny fanaterana ny voka-pifidianana. Fanohizana ny fizarana ny karatry ny mpifidy mbola tsy voazara. Famporisiana ny olona tsy voasoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy hangataka didy eo alohan'ny filohan'ny fitsaranam-baratonga voalohany eo amin'ny toerana misy azy mba hampidirana ny anarany anatin'ny lisitry ny mpifidy ao anatin'ny 12 andro mialohan'ny fifidianana, fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka araka ny voalazany andininy faraka amin'ny telopolo amin'ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana. Fampiakarana ny tambi-karama sefopokotany sy ny membre amin'ny biro-pifidianana sy ny fandoavana azy ara-potoana mba hampazoto kokoa azy ireo. Fahamoahana haingana ny voka-pifidianana isaky ny biro-pifidianana. Famerana mazava ny ora fiasan'ny SRNV ary ny farany fanamafisana ny asa fanentanana sy fanolokoloana ary fampianarana ny fanabeazana olo-pirenena ho an'ny daholobe. Voalaza fa tsy mora ny adidy izay ny andreketan'ny voamera maleo tena amin'sahana ny fifidianana ho an'ny tetezamita nefa vitany tsy androm-panjakana ity ny karakara ny fifidianana. Ny tahan'ireo olo-pirenena tonga ny fidy dia manam-pirofo fa manana ny finiavana ivoaka amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika ny olo-pirenena raha ny voalaza.